vivre et entreprendre en toute sérénité. Manolotra anao no vaovao. Kapoka tsara ny amin'ny valora ariva manatra ny araba ary toko lasy toko vavy tonga sondray ary tafaraka ato anatin'ity fotoana ny fampalalamba vao ity isika amin'izao takariva ny alarobia izao manasanao anjo izany hatramin'ny farany ny zava-mitranga eo amin'ny tontolon'ny fitaterana any amin'ny lalam-pirenena fahadiminy ny fitokonana tanterahan'ireo mpitatitra mampitoy an'ny Tomasina sy ny tanàna ny Sonerany Vongo no mankakaiky amin'ny mponina zany any amin'ny tapany atsinanany nosy iny ny zava-mitranga ihany koa teny Ambatomena teny ny firehetan'ny tranompy internasionaly omaly alina hoentina amintsika ihany koa ny akambaovao miompana amin'izay ny fanamariana ny iray volan'ny teny malagasy izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy natrehan'ireo olo manakaja samihafa tito amin'ny firenena anandratana ny ara-koltoraly ny tanjona ao anatin'izany hoentina amintsika ihany koa ny tatim-baovao momba io amin'ity takariva ity ny makasika ny zava-nitranga teny Ambatomena teny Analakely teny ary no etsika misantatra ny fampalalamba avao nahitana firehetany ary ny tranompy nena teny Ambatomena Analakely alina tsy lavitra ny toerana misy ny mpamonjy vonetsy tsara lalàna moa no misy ity votoerana ity araka izany voafiaraka ny tokony izy ny afo toy izao ny fanazavana nirehitra alina tamin'ny 12 oratany ny efitra iray ety anivon'ny tranompy-pirenena ny imprimerie nationale tonga teny atoerana ny mpamonjy vono voafehy ny afo izay tsy niparitaka tamin'ny efitra hafa na tamin'ireo milina samihafa ny maraina teo voalaza fa ny bureau-ny chef d'atelier finition no may ny talen'ny tranompy no any manana fahefana anome vaovao ny mpanao gazety no ny atrano izay nitranga nefa detery ny fotoanany ka atreto tsy mbola nisy ny fampitam-baovao avy amin'ny tompona andraikitry ny tranompy-pirenena izay mariana fa ny tranompy-pirenena no manonta ireo taratasy mpanjakana samihafa misy ireo izay nanao ny fanahiny manoloana ny tranga izay niseho manaso misy ifandraisany amin'ny resaka fanotokodinam-bola izay niseho ny famaizana an-tranga mandeha ny fanadiadiana ary teny an-toerana ihany koa ny maraina teo ny avy eo anivon'ny brigade criminelle